Aminareo mandrakariva ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Anio alarobia 7 ny volana Novambra 2022 manao hiatrany ny fiaraha-mivavaka isika. Ndeha hideran'ny tompo araka ny salamo 7 anjin'ny voalohany hatramin'ny 5 mitsangana ry salamo 7. Ho ny mpanao salamo, misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anaran'ny masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny anao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famindram-po sy fiantrananao, izay mahavokisoa ny vavanao, ny fahatanoranao modindray toy ny an'ny voromahery. Amen. Hivavaka isika. Indreto ny fiangonanao Andriamanitra, mivory eo anatrehanao, ary mahatsiaro indrindra ny fahasoavana tsy hain'ny vavatononona, narotsakao tamin'ny fiainan'ny isam-batan'olona sy isan'ankonana, fianakaviana, fiarahamonina, indrindra ny fiangonana. Ko misaotra sy mankasitraka anao, mahita ny famirapiratany voninahitrao eny amin'ny zay rehetra noharianao, ka mideranao satria Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao. Namoanay maraina ianao, nitaridalanay ho tonga soa amin'ny tsy fotoam-bavaka ity. Ingane, mbola hanatrikety ianao araka ny fombanao, ka niraka ny fanahy masina, dia hiaiky ny fahotanay izahay ka angata-pamelana aminao. Hatoko ny famelan-keloka tonononao manao hoe voavela ny elokao. Ary indrindra, mbola hiasa ny fanahinao masina izay irahanao eo amin'ny fiangonana, hampahitanay zava-mahagaga ao amin'ny soratra masina izay ho vakiana, hampandrehana indray ny sitraponao, mba hizoranay mahitsy eo am-piandrasana ny fiavianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Hanaraka ny vaky ny soratra masina araka ny Titosy 2 manomboka eo ny 9 hatramin'ny farany isika. Titosy 2 9 hatramin'ny 10. Amin'ny anaran'ny tompo, fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handana ny toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filan'izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina, ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehon'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika, dia Jesosy Kristy, izay anolotra ny tenany amonjy antsika, mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany izay olona ho an'ny tenany, sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Izany nolazao sy hananaro ary andrarao amin'ny fahefana rehetra, azavela isy anao tsinotsinona anao. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia mbola hitombo ao anatsika mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo, hitombontsika raha teo amin'ny finoana eo am-piandrasana ny fiaviany. Ny afatr'Andriamanitra araka ny Titosy 2 hatramin'ny 5 dia tena manomana antsika tokoa amin'ny fiavian'ny tompo ry havana. Rehefa miandry vahiny isika, dia tsy hoe le ho avy eo izay ho avy, fa mazana dia manamboamboatra ny zaridaina, ny trano fandraisam-bahiny, ny efitrano fatoriana raha tory izy, izay mety zavatra rehetra tokony amboamboarina. Indraindray moa malagasy dia mamelatra tsy tsara tarehy nefa ao ambany ao zavatra hafa. Fa mihoatra noho izany koa ry havana, ity soratra masina ity dia nafarany Paoly izay manoratra ho an'ny Titosy, fa rehefa miandry ny tompo isika dia misy fitaizan-tena tokony atao.
misy fampitaizana tokony tanterahany eo ny fiangonana ary ny fiangonana koa dia ajoro hitaizan'izao tontolo izao. Misy fanomanana amin'ny alalan'ny fitaizana ny fiandrasana ny fiavian'ny tompo. Rehefa mamaky ity bokyny Titosy ity isika dia mahita fa ny mponina tao Kreta izay nametrahana ny Titosy amin'ny fitondram-piangonana dia olona kamokamo. Hoy mihitsy moa ny soratra masina hoe kamo be tenda ny Kretanina. Tsy miasa dia ny hinana fotsiny. Mila mifampitaiza, mila mitaiza tena, mila mijoro fianarana ho an'izao tontolo izao ny fiangonana. Raha ny toko faharoa eo alohan'izao soratra masina anjarantsika izao dia mametraka ny Titosy ananandraikitra amin'ireo sokajin'olona tsirairay amin'ny fitaizana azy ireo. Ny vehivavy antim-panahy, ny lehilahy antim-panahy, ny vehivavy tanora fanahy, ireo sokajin'olona rehetra ndeha ho tezaina. Ary raha mamarina ny toko faharoa izy dia toy ny mametraka fehiteniny hoe miandrandra ny fisehoan'ny voninahitran'Andriamanitra ao Kristy isika, fanantenana mahafinaritra zany. Ndeha ary ametraka an'ireto fandamina mpiainana ireto. Ny kristianina miandry ny fiavian'ny tompo ry havana raha ny fampianaran'ny Paoly eo am-bokin'ny Titosy dia tsy olona mipetraka eny anabakabaka ka hoe sady tsy an'ny tany tsy an'ny lanitra fa miandriandreny eny anefa tsefatsefany eny. Tsia. Ny kristianina miandry ny fiavian'ny tompo dia olona tena mitombona tsara eto ambonin'ny tany, monina eto amin'izao tontolo izao. Saingy izao eo amin'ny fiandrasana ny fiavian'ny tompo dia hiavaka no ny mponin'izao tontolo izao, tsy mieritreritra an'izany fiafaran'izao tontolo izao amin'ny fiavian'ny tompo izany izy, fa tena manana fitaizan-tena. Ny voalohany ary kristianina miandry ny fiavian'ny tompo mitaiza tena. Raha miseho ny fahasoavan'Andriamanitra famonjena ny olona rehetra, ny andininy faharoa ambin'ny folo dia mikitikitika ny fosin'ny saintsika tsirairay. Tezao ny tenanao, manana safidy sy fifehezan-tena. Hoy ny andininy faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'ny tompo manao hoe mampianatra antsika handà izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filan'izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny oniny sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Manana safidy eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo, mandava ny toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra, manana fifehezan-tena eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo, mahonona toena ary mandihana amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Izany ry havana no hitaomanantsika ny olona tsirairay, ny mpino tsirairay, ny kristianina isam-batan'olona miandry ny fiavian'ny tompo, mipetraka sy monina ety amin'izao tontolo izao, dia tsy maintsy mametraka safidy mazava ary isan'andro eo amin'ny fiainany. Inona no ekeko androany ary inona no laviko tsy atao amin'ity tontolo andro ity. Ny kristianina izay miandry ny fiavian'ny tompo, ny olona tsirairay miandry ny fiavian'ny tompo dia tsy maintsy manana fifehezan-tena tsara, fa tsy hanao gabraraka ny fiainany ka hoe izay tiako atao samy ho faty ihany ny aina. Tsia. Manana fifehezan-tena ka mahony tena. Miandry ny fiavian'ny tompo isika ry havana, tandremo ny fanarahana ny filibany izao tontolo izao. Tandremo ny mirona amin'ny safidy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao isan'andro. Isan'andro ianao dia hihiran'hira fahavalopolo amby efajato manao hoe aoka ny foko sy ny finao, iray safidy mandrakizay. Ny faharoa eo amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Raha miandry ny fanantenana mahafinaritra, ny isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy isika, dia tsy maintsy miosina amin'ny samy kristianina toantsika, miara-monina amin'ny vahoaka an'Andriamanitra
la iambara ny soratra masina amin'ny tapany faharoa manao hoe mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovan'izay olona ho an'ny tenany. Raha dika teny iombonana dia hoe hanadiovan'ny vahoakany, zany hoe le fiombonana mihitsy. Raha mandeha tsirairay ianao tsy vahoaka fa le fiombonana mihitsy. Ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy dia ny hoe ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona olona lalan'Andriamanitra ho an'ny tenany, hanambara ny alanareo tamin'ny maizina ho amin'ny fanjavany mahagaga. Tena miresaka fiombonana eo ny 410. Ireo olona tsirairay izay navondron'Andriamanitra no ny asa mpamonjen'i Kristy ao amin'ny fiangonana, miomana amin'ny fiavian'ny tompo ny fiangonana. Tsy hanao rery zany no mitaizatena fa mifampitaiza koa ny fiangonana, mahatsiaro hoe olona efa nodiovin'i Kristy isika ka mifampahery ho amin'ny fahamasinana. Olona efa nodiovin'i Kristy isika ka mifampahery hiaina ny fifamelan-keroka, ny famelan-keroka. Olona efa nodiovin'i Kristy isika ka mifanompo sy mazoto amin'ny fanompoana, indrindra amin'ny asa tsara izany. Hoy ny soratra masina mamarana ty 4:4 ity, dia atsarovana koa ny Efesiana toko faharoa 10:10 manao hoe asan'isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy hanao asa tsara. Ny kristianina tsirairay miandry ny fiavian'ny tompo dia tsy hoe mandeha irery ka mametraka safidy isan'andro sy mifetena ihany, fa miombona amin'ny fiangonana izay efa novidin'ny tompo sy nodioviny tamin'ny ranokoa, miaina amin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra, mifampahery ho amin'ny fahamasinana, mifamela ary mifanompo sady manompo tsara an'Andriamanitra. Tsy mifampitazatazana, mifampihainohaino ao am-piangonana, tsy fampijerijery eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo, fa samy hibanjina ny Kristy, ikendry ny fahamasinana ary anao izay ho tratra amin'ny fanompoana. Olona izay nodiovin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, niala tamin'ny ota noho ny fahasoavany isika ary kendreny azoto amin'ny asa tsara eo am-piandrasana ny fiaviany. Fa ny fahatelo, ny fiangonana izay miandry ny fiavian'ny tompo ry havana dia mitaiza koa an'izao tontolo izao. Eo amin'ny 7:12 sy 10:20 raha atambatra dia hoy ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Izany no lazao sy ananaro ary andrarao amin'ny fahefana rehetra, azavela isy anao tsinotsinona anao. Tsy ho antsika irery ny fahasoavam-beo ny ira 4:7 andininy faharoa teo. Ary zany tokoa, raha miandry ny fiavian'ny tompo ny fiangonana dia tsy ho titena ka hikarakara ny fahamasinany samirery na hikofokofoka ao anatin'ny fiangonanao fotsiny, fa tena iseho ho talaky maso hanambara izany fiavian'ny tompo izany amin'izao tontolo izao. Tsy atao masombena, tsy okanosy. Azavela isy anao tsinotsinona anao, mitory, mananatra ary mampiomana. Raha tsy mijoro havana ny fiangonana dia very andalan'izao tontolo izao. Tsy manana fanantenana izy, tsy manana izay tena tanjona mazava eo amin'ny fiainana izy, fa toy ny hoe eny amin'ny fasana ny afaran'ity fiainana ity. Antsona isika eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo, lazao, torio, ambarao, ananaro ny olona rehetra ny amin'ny fiavian'ny tompo, fisehoany amin'ny voninahitra. Amin'ny Romanina toko 9:19 sy ny manaraka, efa nandarovantsika tao anatin'ity volana ity, dia misy filazana hoe tsy isika ihany no miandry ny amin'ny fananganana anaka, fa zao zavatra ary rehetra izao. Ajoro ety anivon'izao tontolo izao ary mitsatoka tsara eto amin'ity tany ity ny fiangonana fa tsy mitsingevana, mba hitaona ny fiangonana nyzao tontolo izao sy ny fiarahamonina, hibanjina ny Kristy ilay ho avy. Tsy ho variana ny amin'izao fiainana izao,
fa iandrandra ny fisehoan'ny voninahitran'Andriamanitra tsy hiafina intsony tahaka ny fahatongavany tany amin'ny fahitromby fa hiariary eny amin'ny raony lanitra. Ry havana malala, miomana ary miandry ny fiavian'ny Tompo isika. Tezao ny tenanao. Aoka hifampitaiza amin'ny fiangonana isika fa tsy hiavakavaka na andeha irery. Aoka koa hijoro ho mpanambara ho mpitaizan'izao tontolo izao isika. Ahafahan'ny olona rehetra miainga amin'ny fahasoavan'Andriamanitra efa niseho ary tonga amin'ny fahitana ny voninahitran'Andriamanitra izay aseho amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy hoy ny soratra masina. Ny teny ho aminareo ampitombo fahavononana amin'ny fiandrasana ny fiavian'ny Tompo, ny voninahitra ho an'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tompo tsy mandehandeha fotsiny izahay eto amin'izao tontolo izao, ary tsy mihefi tena koa fa efa hafa noho ny mponiny tany, fa tena mbola eto izahay miara-miaina, miara-dalana amin'ny olombelona rehetra toanay. Kanefa eo ampiandrasana ny fiavianao arak'izao soratra masina nomena ho anay izao, dia ampianarinao sy ampaherezinao izahay mba hanana safidy handa izay rehetra tsy araka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay. Ary indrindra Tompo, hanana fifehezantena tsara ka tsy hanao ny fanaon'izao tontolo izao na hanara-po amin'izao fiainana izao. Fa hiditra ao anatin'ny fiangonana koa izahay, fiarahamonina masina sy miavaka, dia tezainao ny fiangonana mba hifampahery eo ampiandrasana ny fiavianao, mba tena hatsiaro fa efa novidianao tamin'ny ranao Jesosy Kristy ny vahoakanao Andriamanitra, ka hifamela ikendry izay hahamasina ny fiangonana tsisy pentipetana na fikatronana amin'izany andro hiavianao izany. Hanompo tsaranao koa ka azoto amin'ny asa tsara, mba tsy ho fiangonana hipetrapetraka ary izahay na hifampitazatazana fotsiny amin'ny tony fiangonana itony, fa samy havitrika amin'ny anjara fanompoana natolotra ao ny tsirairay mandra-piavinao. Ajoronao ny fiangonana mba hitory, anambara, ananatra an'izao tontolo izao fa ho avy ianao. Eny izao tontolo izao izay no arianao mihitsy no avozinao amin'ny fiavianao. Miandry amin'ny fanantenana an'izany izahay ary omeo ny fampaherezana avy amin'ny fanahy masina mba tena ajoro ho fitaratra ho an'izao tontolo izao, hanitikitika ny fosin'ny sainy ary ny fanahy ny fijoronay, ka hampanontany tena azy ireny manao hoe miavaka samy miavaka izahay, inona no antony? Satria miandry ny fiavianao. Eto dia mangataka aminao izahay mba hiaino ny vavaka sandratray ho an'ny fiainanay sy ny manodidina anay. Ireo izay tsy salama ary Tompo, dia vangio ary ametrao ny tana maherinao. Misy mitondra fanaintaina isan'andro ao amin'ny nofony, ianao no hikasika azy ireny, ianao no hitondra fanasitranana, hiaraka aminy ao amin'izay mety fanaintainany. Ao ny zoim-pahoriana, no ny adi-tsaina mahazo, no ny famoiza malala, no ny tsy fahampiana samihafa, no ny fahabangana araka ny sokajiny avy. Amin'ireny ry Tompo dia ataovy tsapany mpiarabelona aminay, fa loharanom-pifaliana ianao, loharanom-piadanana koa. Ireo manana fikasana tsara eo amin'ny fiainany, miezaka mafy amin'ny asa mba ho vavolombelona mahatoky, milofo mafy amin'ny fianarana mba hanehoana ny voninahitra ao olohan'ny fahatsorambony, dia tafioery ary ataovy mahatsiaro koa fa manohana azy akaviakavanana ianao, mitarika azy eo anoloana indrindra koa. Dia arovy ny firenenay, miezaka rehetra ho amin'ny fandriampahalemana manerana ny Madagasikara, ho amin'ny fijerena ny ara-pahasalamana, ny ara-panabeazana, ny ara-tsosialy sy izay tsy voatanisanay, heverin'ireo tompon'andraikitra amin'ny ambaratonga farany ambany indrindra ka hatrany amin'ny farany ambony indrindra. Tompo ao mba ny fahasoavanao izany mba hiteraka voka-tsoa, ahafaly ny vahoakanao
ary afeno fanantenananay. Dia ampaherezo ny fiangonanao miandrandra ny fiavianao tokoa mba samy miaritra hatramin'ny farany satria ho avy faingana ianao ry Tompo. Ny amin'izay maniry ny fononay na koa fandraisanay andraikitra manoloana andreo mpiarabelona taminay nangatabavaka ny amin'ny fiainany dia anonona vavaka ampomanginany amin'izany izahay ry Tompo. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io izay nasahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninay mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ary nitso-drano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny hery sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.